Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondra tokiazava. Ririnina ny andro tamin'izay fotoana izay, nirotsaka ny fanala ary mbola tsy nisy ririnina namiryfiry tahaka izany teo amin'ity toerana iray ity. Noho izany dia betsaka ireo biby maty tsy nahazaka atsika. Nisy karazana biby iray kosa nefa izay atao hoe porc-épic. Ity karazam-biby ity dia misy volony izay toy ny tsilo maranidranitra mandrakotra ny tenany. Io no fiarovan-tenany satria rehefa misy toe-javatra mampiahiahy azy na heveriny ho fahavalo dia mihodina ho lasa manao endrika boribory izy ary dia miranirany eo amin'ny lamosiny ilay tsilony mba ho fiarovan-tenany. Noho ny hirifirin'ny atsika dia indreo ary reto karazana biby antsoina hoe porc-épic reto fa nitambatra ka niara-nipetraka tamin'ny toerana anankiray. Amin'izay mantsy dia mafana izy ireo ka tsy atahorana ny ho fatin'ny atsika. Rehefa niaraka tao anefa reto porc-épic reto dia lasa nisy naratra noho izy ireo mifanety kely ary dia lasa nifanindrona na dia mafana aza. Rehefa ela ny ela dia nisy tamin'izy ireo niala fa tsy naharitra izany. Niany fanalavitra ary dia nisy tamin'ireo porc-épic ireo no matin'ny atsika. Tsy maintsy nanao safidy ireo mbola velona noho izany, na miaritra ny ratra mety ho azon'izy ireo nefa mafana ary velona soma tsara, na miaritra ny atsika irery tsy maratra kanefa mety ho faty. Dia indro indray izy ireo fa niverina niara-nonina indray mba hifanafana ka na dia mety misy aza ny maratra dia naleon'izy ireo mafana tsara ka ho velona soma tsara rehefa lasa ny ririnina. Tamin'ny alalazany fifanakekezan'izy ireo akaiky dia akaiky izany no mbola nahafahany ny aina tsara satria ny hafanana vokatra izany fiarahana izany no nandresen'ny atsika. Ry mpiaino namako, tsaroa fa tsy misy tokoa ny olona tonga lafatra, tsy misy ihany koa ny olona mahavita tena irery fa natao hifameno avokoa ny rehetra. Samy manana ny fahalemeny ny tsirairay kanefa tsy tokony natao sakana tsy hifanampiana izany raha toa ka ny toetra tsara no mibahana. Noho izany miraisa saina, aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra amin'ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Romanina 12:10 andininy 9:10. Miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko fa orina narinkisa mbola itranga etoko marireo olombo fity zay ho foafitaka fa nialany ireo tity niala izy nisitaka fa ianao manahoana politsoro fona ve
nahandava manolona ireo sedra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Dominique sy Emer Vonjy. Fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko faorina naninkisa molitranga etoko marireo olombo afity zaio foafitaka fanyalany ireo tity niala izy nisitaka fa ianaio manahoana politsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana fa ianao manahoana bolitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana hoantsiky izay tavela mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Zay lay onjany fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. fifaliana ho anay ny miaraka aminao ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Miarahaba tompoko dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao. Anio dia hiaraka amin'ny ivitoerana fampelezam-boky adventista indray ny fandaharana. Maro tokoa ireo boky efa nampahafantarina antsika ao amin'izany toerana izany, kanefa mbola maro ihany koa ireo boky tsara ho fantarintsika izay tena mahasoa ka andeha ary ho ampandrosoantsika vetrany ny talehan'izany ivitoerana izany miaraka amin'ny namana Rila. Ato amin'ny ivitoerana fampielezam-boky adventista eto Soamanandrariny na ny ABC no hitondrananao amin'izao oro izao. Eto indrindra ny mpitantana izany ivitoerana izany dia ny pasteur Andrianjaframamy Sylvestre izay mifampitafa amintsika. Miarabanao tompoko. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka izao fandarina manokana izao izay ahafahantsika mizara ny maso rehetra ho antsika isan-tokantrano izay mpianakaviana ary ny ankonana manontolo mihitsy. Maro tokoa ireo boky efa noresahantsika pasteur, dia inona ihany koa re no tsara ho fantatry ny mpiaino hoe? Mahafinaritra fa ireo boky voadika amin'ny teny malagasy na voasoratra amin'ny teny malagasy no hoentsika indray androany no ny fangatantsika izay tafapaka aty amin'ny mpikarakara ny fandaharana. Ny lohatenin'ny boky androany dia ny hoe lahara-pahamehana. Lahara-pahamehana. Ireny mpianakaviana ny manoratra ary azo lazaina koa hoe manana ny antsoina hoe fahaiza-manao ny amin'izay hoe fikojakojana ny tokantrano. Ya, na ny lohatenin'ny boky hoe lahara-pahamehana aza dia efa mampangetaheta hoe inona reny voarakitra ao anatin'ny boky.
azonao mba ampahafantarina ambangovangony amin'ny mpiaino antsika ve ny mahakasika ity boky ity pasteur? Inona no raketiny zany boky lahara mpamena izany? Amin'ny pejy 730 dia ny hoe inona no vokatry ny feo enitsika any amin'ny atodohantsika zany zao le feo enitsika andavanandro, io zavatra izay mandalo misofintsika, ny amafiny, ny figadony sy ny sisa rehetra, dia lazainao ny hoe izao zany ny fiantraikan'izay eny amin'ny atodohantsika ka zao ny tokony ho tandremana sy ny tokony isoroana an'izay mety hoe vokatra ateran'izay. Amin'ny pejy 770 dia ny hoe karazam-boky tsara ho fantatra sy ny fomba ampiasaina azy. Fotoana mampiroborobo indrindra ny resaka teknôlôjia zao sy ireon'le fandrosoana dia mampafantatra ny mpanoratra hoe reto zany ny boky indrindra eo amin'ny fitezana, satria indraindray ny ankizy dia lasa tsy voafehy amin'izay ka dia atorony ao zany zay. Voakasika ihany koa amin'ny pejy 150 ny hoe ny fiaretan-tory sy ny fiantraikan'izay eo amin'ny fahasalamantsika. Amin'izao fotoana izay mampiroborobo ny lafin'ny teknôlôjia, mampitonga ny rotoroto zao dia lasa ambanjavatra ny ora torintsika. Ireo mpanabe, ireo mpitsabo moa zany dia manantitantitra mihitsy ny hoe tokony adiny 5 eo zany no ilantsika sasatra, fa indraindray zany dia lasa mekely izy io nefa tsarovy fa misy fiantraikany eo fahasalamantsika izay mety tsy ditantsika taratra eo zany zay ny hoe raha ny aritory androany dia ina ny fiantraikany, fa misy fiantraikany zay dia ao anaty boky zany no manovitra atsika ny amin'ny tokony atao rehetra. Tsy izany ihany koa fa amin'ny pejy 750 dia ny hoe torohevitra iarovana ny maso tsy ho simba. Ny zavatra manaitra sy tena hoe mampieritreritra dia betsaka no miroso any amin'ny antsoina hoe fanatsarana ny maso amin'izao fotoan'izao, kanefa dia ny fiarovana tsaratsara kokoa izay nambariny amin'ny pejy 750 tsy ny maso ihany. Mahafinaritra amin'ity boky ity dia tena hoe natokana ho an'ny tokantrano rehetra mihitsy, dia ny hoe fikojakojana ny orona, iarovana ny vavony tsy ho lasa aretina zany sy ny sisa rehetra. Tamin'ny fandarana teo alohantsika dia nanazava mihitsy fa ny atidoha sy ny vavony dia tsy tokony hiara-miasa, satria ireo zany taova mila rà betsaka kokoa. Raha mandevokana ny vavony dia mila rà dia lasa tsampy makary amin'ny atidoha, dia ohatran'izay zany le izy dia efa nazavaintsika zay fa ohatra zany hoe misakafo dia tokony miala sasatra ny atidoha, zany hoe amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana izay iasana saina indray, sy hoe anaovana zavatra mampiasa saina dia somary tokony hiala sasatra ny vavony. Zay no atonony amin'ny pejy 270. Tsy ireo taova reo ihany fa taova sarobidy ihany koa dia ny hoe antony valo mety hitondra fahasimbana eo amin'ny fotsika. Sarobidy ny fo dia zay ny mahatsara mihitsy ny hoe misy antony dia tokony fantatsika izay. Akoatran'izany rehetra zany dia tombotsy manokana mihitsy voasoratra anatin'ny boky ireo fivoaran-tsainy zaza manomboka amin'ny voateraka hatramin'ny 12 taona. Zavatra mahafinaritra mihitsy satria indraindray isika ray aman-dreny dia somary ohatrany hoe tsy mahafantatra an'izay, fa misy fihetsika zany ataon'ilay zaza izay ao anatin'ny taonany mihitsy no misy olona fihetsika, fa indraindray dia raisitsika hoe ditra ny reny. Ohatra fotsiny zany zao lay zaza manomboka amin'ny 7 taona ny ankizy dia somary manana zay tetsoina mandaa izay. Zavatra ataonao zany dia laviny avokoa, dia eo zany raha ohatra ka tsy fantatsika ray aman-dreny zay dia hoe maditra izy dia kapohatsika ka ny tena olona dia izao tsy fantany lay zaza antsony ny hoe ditra sy zavatra hafa, dia ozy izy hoe voakapoka ihany na ditra sy ny sisa dia lasa taona. Ohatra fotsiny zao rehefa manomboka amin'ny 9 taona eo ny ankizy vavy dia miezaka ny hoe anampiny reny amin'ny fanasana lovia sy ny sisa. Indraindray amin'izy ireny dia mbola tsy voatandriny tsara le lovia dia vaky, dia indraindray dia zakasianao mihitsy na hoe dia lasa mahatonga le ankizy zany somary hiataka kely amin'izay fotoan'izay, dia lasa le fanasana lovia mihitsy no tonga dia efa tsy ataony. Santionany fotsiny zay fa ao anatilay boky zany dia mihoatra lavitra noho izay. Amin'ny pejy 770 dia ny hoe fomba 4 na torohevitra 4 ifehezana ny zanaka. Aza dinoina fa
ny zaza dia tahaka ny fotaka mando ao anatin'ny tanana poretina mipiritsaka tsy poretina migoragora fa manasanao satria tokantrano mirindra tokantrano milamina no tanjotsika amin'izao fahandaran'izao ia pejy no tsongatsongaina fotsiny izay nyresahana izay kanefa eno sahady ny mahazava-dehibe ny boky tena lahara-pamehana eo amin'ny fiainana tokoa. Amaraparana ny resakitsika pasteur, inona no afatra azonao atolotra ho an'ny mpiaino atsika? Dia manasanao aka na isitraka na anao izay fomba zahoana izay boky lahara-pamehana izay natao indrindra amin'ny fiteny malagasy ary mpanoratra reny mpianakaviana mpanabea no anolotra izany ho atsika rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko. Miara-manaiky aminay angambe ianao mpiaino fa tena tsara sady mahasoa tokoa ny boky lahara-pahamehana ao. Tena izay tokony ho lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika tokoa ny lazainy. Raha misy fanontaniana ary na fanampim-panazavana tianao fantatra dia azonao atao ny manatona mivantana ny foibe ABC eto Soamanandrariny amin'ny lalam-pirenena faharoa na miantso ny laharana 034 10 635 64. Isaorana indrindra ny taleny fitoerana fampilezam-boky adventiste na mpafantatra ny boky mahasoa ho antsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino ny fandaharana. Zoanitra siry ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra mandra-pitafandray tomboko. Tsino narirako rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko fitiavany anao lairanao no ny sandainao ny fiainako ety tsy atao very mai Jesu lai fonao ty antokopihira balsama fiterana Tsino narirako rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko ny aminy fitiavanao odiovire ny foko mau hoanao indray iorinany fino koanao mandrakizay koavao zireny saiko ny tena fofanay raha izao de tsy hoaiko Jehova tombo malela ireo lasako tsy naomby fafao mifonatreo ianao no ametra ny fanayome fa ianao no ametra ny ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampanateny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG.
awr manolotra hoanao feon'ny fonantenana mahafaly ahy lalandavary ny miaraka aminao ry mpiainao jaina izay manaraka ny fandarana radio adventiste maneran-tany. Misy fantaniana iray tiako apetraka aminao anio. Raha omeny olona fanomezana ianao na kadô izany, inona ny tena mahafapo anao? Izay zavatra tena tian'ilay mpanome no omenanao sa izay zavatra tiana tianao no atolotra anao? Tahaka anao, tahaka ahy, Andriamanitra dia maniry raha izay tiany no omena azy. Koa andeha ireo jerena, inona ny fanatitra kasitrahan'Andriamanitra? Tantara iray ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny boky Genesisy na Fiandohana no tiako hisarihana ny sainao androany. Alohan'ny hidirana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra nefa dia hiara-mivavaka isika. Andriamanitra Ray Masina, raha makisihan'ny teninao izahay dia sokafo ny sainay sy ny fonay, ahafantatra izay tianao ambarana io. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Raha atao indray mitompo maso ireo toko roa voalohany ao amin'ny Baiboly dia mitantara ny namoronan'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra ao aminy. Voalaza ao amin'ny toko 7 ny nidiran'ny fahotana rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra i Adama sy Eva. Ary ao amin'ny toko 4 no misy ny tantara mahaliana antsika. Genesis toko 4. Nananjanaka amin'ny rahalahy Adama sy Eva, Kaina sy Abela no anarany. Azo antoka fa Adama sy Eva dia nitaiza azy roalahy tahaka ny ray aman-dreny rehetra ary nampianatra azy ny tokony atao, indrindra fa teo amin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Araka ny nitaizana azy dia samy nanao fanatitra izy mirahalahy. Ny an'i Kaina vokatry ny tany no nataony, izy moa mpiasa tany rahateo. Ny an'i Abela kosa ondry, izy indray mpiandrondro no asany. Dia inona no niseho? Andriamanitra nankasitraka an'i Abela sy ny fanatitra nataony, fa i Kaina sy ny fanatiny kosa tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Ndeha ary ho jerentsika fa nahoana no misy fanatitra tsy akasitrahana ary fanatitra toy inona no akasitrahana. Raha ny boky Genesisy iray manontolo no jerena dia fanatitra latsa-dra foana no voalaza ao. Ohatra, Genesisy 1:4-4:15 dia namony zavatra atao fanatitra tao tendrombohitra Jakoba. Abrahama koa dia voalaza ao amin'ny Genesisy ihany, toko 2:20 ary ny 1:17. Ary Abrahama nierika nijery dia indro nisondro lahy teo ivoany, voasarangotry ny kritrala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondro lahy ary nanatitra azy ho fanatitra hodorana. Andriamanitra mihitsy no nanome modely tamin'izany andro izany. Fa rehefa nanota, nandika ny didin'Andriamanitra i Adama sy Eva, dia voalaza ao amin'ny Genesisy toko 7 ny 1:20. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny. Izany hoe nisy biby novonoina nakana ny odiny atafy azy ireo. Maro ny kristiana no manao toa ny Kaina. Na dia efa mazava izao aza ny toromarika avy amin'Andriamanitra, dia mbola manao izay tiany ihany, tsy mivaky loha ny fitenenana, izay tiako no ataoko, ny hevitro izay mety amiko. Kanefa inona ny vokany? Faty antoka satria tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Mazava ny voalaza ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 ny 1:12. Asan'ny Apôstôly toko 4 ka ny 1:12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra no menan'ny olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy Jesosy. Jesosy Kristy ilay fanatitra kasitrahana, ilay zanak'ondry tsy misy kilena. Nanahoana kosa ny amin'ny Abela sy ny fanatitra nataony, nakasitrahan'Andriamanitra izany. Andenga hiverena antsika Genesisy toko 4 ny 1:14. Inona ny fanatitra nataony Abela? Voaloha teraky ny ondriny dia izay matavy. Tsy nalaina fahatany ny ondrika hoe izay fareraka sy antitra no namitady ho fato no entina atao fanatitra, amin'izay ny hafa azo midy na angalana taranaka, fa izay matavy, izay tsara indrindra. Ary voalaza ao amin'ny Hebreo toko 12:14 fa finoana no naneteran'ny Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'i Kaina.
ny finoana sy fitiavana dia manosika ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary safidy io fa tsy antery. Na dia noheverina fa nahazo fitaizana mitovy azy i Kaina sy Abela, teo amin'ny safidy sy ny fampiarana no nasamihafa azy. Ny ray nanao izay saim-patany sady natoko tena be loatra, ny ray kosa sady nino no nankatohan'Andriamanitra. Rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony Kaina, dia inona no niseho? Ao amin'ny Genesis 4 ihany, 1:5, dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Manjombona ny endriny, ny olona madio fo mantsy dia miramirana, fa ny olona maloto fo dia manjombona. Manana zavatra fenina. Andriamanitra dia fitiavana ary tsy namela azy hery fa nanatona ary niresaka taminy. Toy izany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Andriamanitra foana no manatona meloa na dia manao adisona aza ny olombelona, dia tsy mahafoy izy fa tia foana. Fa mba namaly ve Kaina? Tsy vao maika loza no nataony, novonoiny ny rahalahiny. Eto dia lasa mibaribary ny raha tsy rehetra ny afo natao am-pony Kaina. Ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia nitarika fialonana, lolo-po, tsy fahavezan-tena, fahakalana, ady ary famonon'olona aza tahaka ny teto. Ny tsiraray anefa dia samy mizaka ny vokatry ny ataony. Lasa pirenireny Kaina. Ny olona mirenireny dia tsy malaza lalaka-lehany, venjivenjy ary matetika ratsy fefara. Efa nialanenina tamin'ny Andriamanitra fa izy mihitsy no niziriziry tamin'ny heviny. Koa raha mandre ny feon'Andriamanitra ianao anio, aoka tsy ho be marenina fa ny mila tsofina iaino sy anaraka izay lazainy fa Andriamanitra dia fitiavana. Amin'izao vaninandro ianantsika izao dia azo lazaina ho misy antokon'olona roa eto amin'izao tontolo izao. Ao ireo toa ny Kaina, tia tena, mieboebo, miavonavona, tsy miraran'Andriamanitra. Ao kosa ireo Abela, matoky sy manao sitrapon'Andriamanitra. Koa Kaina ianao sa Abela? Izao ny voalaza ao amin'ny Romanina 12:1. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia ny fampopanahy mety ataonareo izany. Mbola hivavaka isika. Ray be fitiavanao, tady anay isan'andro ianao miresaka aminay fa izahay ny varim-bariana. Mamela anay ary ampio izahay ianao ny sitraponao. Hanam-pitiavana toanao, ampio izahay mba hanana fahafoizan-tena ka nolotra izay tsara indrindra ho anao, Tompo Andriamanitra. Atolotra koa ny tenanay ho anao tanteraka amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy. Amen. Hiraina efa ela no ny andrasany lay fotony avy anambaodindra efa ela no nanomanany lay fanasana vao andraisana
radio feon'ny fanantenana. Zao tontolo izao sy ny filany nona ny tonany vonaobada rendrarendra sy filany fo izay tsy mavonjy ny fanahina niverena rerilainany fefasasa miandry anao ny tompona o meteza mba hitafizao lay fitafina vao andraisanana maty vela yafanana izay mba tao anatiny fona tokony maoa maty vela yafanana izay mba tao anatiny fona la ny vesambola misy sombibitiavana tokony maoa. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. efa alomerabanao indray ny namanao Ilion Andriametantsoa ao anatin'izao fandarana natao ho antsika fianakaviana izao, na idady zany na ineny na zoky na zandry. Anisan'ireo fitaovan-tserasera izay nampiazakazaka aingana ny fandrosoana ny fisian'ny antso an-telefonina azo enti-tanana. Manampy atsika be dehibe izy ireny ary mampiena ny fandaniana eo amin'ny fivezivezena. Na izany aza dia ilaitsika ny mianatra mampiasa azy ireny. Tsy eo amin'ny lafin'ny teknika ihany, fa indrindraindrindra ny fifampiresahana amin'ny alalan'ireny telefonina ireny. Ny sasany amin'ireo fomba fampiresahana eo amin'ny olona roa ny resahantsika tany aloha dia mitombona ihany koa any fifampiresahana an-telefonina sy ny fifandraisana an-taratasy na amin'ny mailaka. Anio aloha dia ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny antso an-telefonina no resahantsika. Allô? Allô? Manahoana tompoko? Manahoana? Sandrine nabavin'ny tiana ihany ty. Saika mba hitady amin'ny maro azafady. Manahoana Sandrine? Maro ihany ty mandray anao ty ka. Inona vaovao? Tsy manelingelina amin'ny fotoananao ve a? Tsy maninona mihitsy ka. Zaraza mba misy an'itony fitaovan-tserasera tony ahafahantsika mifandraiko. Na dia mifanalavitra be aza dia afaka mifampiresaka mandrakariva. Nefa tsy lany vola be. Eno a? Hafa ny taloha. Ie. Tsy maintsy mandeha tongotra na fiara lavitra be vao afaka mifampiresaka. Za mihitsy. Zao efa misy ny resaka tonga dia vita ny telefonina. Tsy ilana fionana na mandeha lavitra kory, tsy mandany vola be. Kredi fotsiny vidiana dia vita ny serasera e. Marina mihitsy zany. Zao afaly fa afaka mandre feo anao. Tsy efa roa taona moa izay tsika dano tsy mifankahita. Ie, nefa hafa ihany koa ny tena mifanatrika rehefa miresaka. Satria misy resaka tsy mety atao amin'ny telefonina. Marina mihitsy zany ny Sandrine. Ka izay indrindra ny atsoako amin'ny maro e. Ahoana? Tiana mantsy mbola lasany ambanivohitra lavitra be tsy misy réseau a. Ay. Dia rehefa tonga izy amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra, dia hiakatra izay da dia afaka mihaontsika
araka ireny resaka ireo sy tiany ireny e. Tena mety mihitsy izany a. Tongava fa miandry ahy e. Izay no tena tsara. Eny ary fa misaotra indrindra maro nelingeleniko kely ianao. Za zany tena misaotra fa nafoy kredi mihitsy ianao iantsonako. Ho tahin'Andriamanitra e. Tsisy fisaorana re. Mandra-peo na re. Mandra-peo Sandrine. Na fifampiresahana mivantana mifanatrika na ny fifampiresahana amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera tahaka ny telefonina dia samy saropady ny resaka atao. Voalohany ary aloha dia tsy azo adonoina ireo fitsipika fototra roa lehibe ny fifandraisana raha tiana omby zany fifandraisana izany. Fitsipika voalohany dia ity: ny fiezahanao atakatra tsara ny toerana misy ny hafa izay miresaka aminao. Vao manomboka mihitsy ny resaka dia ataovy ny ezaka rehetra atakaranao tsara ny toerana misy azy. Ao anatin'izany fihetseham-pony, tezitra ve sa faly. Sarotra kokoa ny mamantatra an'izany amin'ny alalan'ny fifandraisana an-telefonina. Tsy mitovy amin'ny fifandraisana mifanatrika izany. Kanefa tsy maintsy miezaka ianao atakatra ny toerana misy ny hafa, ny antony iantsony anao. Maika ve izy sa milamindamina, mitsikitsiky sa somary tezitra, malahelo sa faly. Zany dia mety ho tsapa daholo amin'ny alalan'ny fiezahana ataonao. Ny fitsipika faharoa amin'ny fifampiresahana dia izao: ny fanaovana izay amora arak'izay azo atao, ny atakaran'ny hafa ny zavatra tianao lazaina azy. Misy tena manasarotra mihitsy ny zavatra tiana ambara. Tsy mety zany eo amin'ny lafin'ny fifandraisana. Azadino fa ny fotoana dia voafetra. Andriamanitra no tsy voafetra, fa isika voafetra ny fotoana antsika iainana eto amin'ity tany ity. Ny fotoana ahafahantsika manao zavatra koa voafetra. Noho izany vidiana lafo zany ny fotoana. Aza sarotina reny fomba atakaran'ny hafa zay tianao ambara fa tsory fa ataovy ampanajana. Ireo zany lafiny roa aza dino mihitsy. Voalohany ny fiezahana atakatra ny toerana misy ny hafa, fihetseham-pony, ny zavatra ilainy, ny fiteniny ao anatin'izany, ny kolotsainy ao anatin'izany. Raha toy izy moa ka mbola tsy fantatro mihitsy dia tsy maintsy manontany ny anarany ianao, ny antony antso izay ataony sy ny sisa. Zay fiezahana atakatra ny toerana misy ny hafa amin'ny lafiny rehetra izay dia zava-dehibe. Mety tsy ho vita indray mandeha fa ezahana averina ihany ny lafiny faharoa, ny fitsipika mifeny fifandraisana mahomby dia ny fanaovana izay amora arak'izay azo atao, amoray ny fomba atakaran'ny hafa ny hafatra resaka tianao ampitaina. Ny sasany amin'ireo fomba fifampiresahana eo amin'ny olona roa izay fandresahantsika teo aloha, olona roa izay mifanatrika, dia mitombona ihany koa ho an'ny fifampiresahana an-telefonina sy ny fifandraisana hafa. Ohatra, ny fandiniana akaiky ny votoatin'ny hafatra ampitain'ilay olona sy ny fihetseham-po asehony dia zava-dehibe hatrany. Fa ny fandiniana ny fihetsiky ny vatana kosa dia tsy azo tanterahana raha tsy mifanatrika amin'ny vantana aminao ilay olona izay mifampiresaka aminao. Raha tsy hoe anga misy fifankahitana mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra tahaka ny solosaina zany, ny Skype na koa ny telefona ahafahana mifankahita-tava. Noho ny tsy fahafahana mifankahita mivantana dia tokony ezaka bebe koa izay miteny sy izay miaino mba tsy hisiny ny fifandisokevitra. Raha tsy ahazonao ilay zavatra tianao resahana dia anontanio, ivereno anontaniana mihitsy mandra-pahatonga an'izany hazava tsara. Avereno mihitsy aza ilay izy. Misy hono olona mpifankatia izay tsy mifankahazo resaka mihitsy rehefa miresaka ny telefonina. Matetika azy izy ireo ny miady mihitsy isaky ny mifampiresaka amin'ny telefonina. Tsy mety tena mifankahazo, fa rehefa mihaona mifanatrika kosa izy ireo dia mifankahazo sy mifankatia tsy misy ohatran'izany. Zany hoe ny langage corporel zany, ilay fifampiresahana miempita amin'ny alalan'ny fihetsiky ny vatana zany
dia tena mandaitra be diibe amin'izy ireo no ny feo. Milaza amintsika aloha zany fa ny tsara indrindra dia ny fifampiresahana mivantana mifanatry maso ary tsy misy mahasolo an'izany na inona fitaovam-pifandraisana entin'ny teknôlôjia moderna. Izany ohatra no antony andaniana ireo filoha-pirenena volabe mandeha amin'ny fiaramanidina mba hahafahany miresaka mifanatrika amin'ny filoha-pirenena hafa izay tia ny resahana. Dia takan'izany koa ireo talehana orinasa na mpanofana na mpandrararabahatra sy ny sisa. Ilain'izy ireo ny miresaka mifanatrika mampita hafatra aingana sy mazava kokoa ary manamora ny fifankazahoana ny firesahana mifanatrika. Dikan'izay dia sarotra kokoa zany ny resaka an-telefona no ny resaka mifanatrika. Mora kokoa ny mifampita hafatra rehefa mifanatrika. Na dia ekena aza fa maro ireo lafin-javatra tsy maintsy fehezina ny fahaizana azy araka efa nianarantsika teto. Misy ambaratongany ihany koa ny fahasarotan'ny fampitana hafatra ifampiresahana amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ampiasaina ireny toy ny telefona izay resantsika eto. Sarotra kokoa ohatra ny manomana sy mampita hafatra amin'ny alalan'ny radio no ny amin'ny televizion satria tsy misy sary hoentina milaza ny zava-miseho amin'ny radio. Amin'ny fifandraisana telefona ary dia tsarovy fa mety hisy olona handreny resaka ataonao. Ahoana hoe mety hisy olona handreny resaka ataonao. Mety tsy olona hitanao maso manodidina anao zany fa mety olona manana fitaovana manokana, fitaovana fitsikilovana ohatra izay ahafahany miaino izay resaka ataonao rehetra. Noho izany tsy ny zavatra rehetra ny tokony ho resahana amin'ny telefona. Mety hisy afaka mampiasa amin'ny fomba tsy ara-drariny an'ireny resaka ataontsika ireny. Matetika dia zavatra maika no resahana amin'ny telefona. Fa ny ankoatran'izay raha azo atao dia ny mifanatrika ny tsara indrindra. Izay no azo antoka indrindra sy tsotra anefa mahomby indrindra. Ka dia manana fahendrena rehefa miresaka tsy ambaratelo indrindrandrindra amin'ny telefona. Dia hajao koa ny zony hafa hitahiriny tsy ambaratelony. Tsy voatery dika ho tsy fifampatokisana ny fitehirizana tsy ambaratelo. Dia tahakan'izany koa ny fampiasana ny email, ny Facebook sy ny sisa. Tsy dia tsara ny miresaka tsy ambaratelo amin'ireny fomba ireny. Ny mifanatrika ihany ny tsara. Raha misy resaka matotra tsy maintsy atao, ny mifanatrika ihany no tsara indrindra. Amin'ny resaka telefona dia atsinjovy ny hafa manodidina anao, izay mipetraka manodidina anao rehefa miresaka ianao. Misy olona sasany izay tena sorena mihitsy rehefa voatery mandre olo-kafa miresaka ny telefona eo anatrehiny. Indrindra mitoerana teritery tahaka ny any anaty fiara fitanterana izany na ny trano fisakafoanana izay tsy ahafahany manalavitra anao. Tena tsy fahalalam-pomba mihitsy. Raha tsy maintsy atao zany dia ataovy mangina ambany dia ambany feo anao. Ka rehefa mandray na miantso ao telefona ianao ka misy olona manodidina anao eo akaikinao dia kendreo arak'izay azo ataony tsy hanohitohina ny hafa amin'izany fifampiantsoana an-telefona ataonao zany. Ary raha tsy maintsy atao dia atao fohy tsotra. Raha ny anaty fiara fitanterana ianao dia azonao ataony manao hoe mbola ty anaty fiara fitanterana fa antsoiko ianao na antsoy aho afaka atsasakadiny ohatra na afaka adiny ray mihitsy. Raha ao anatin'ny toerana fisakafoanana dia tsara ianao no mivoaka kely, miataka kely, mivoaka ny trano mihitsy. Mahasorenany maro koa ny mahita olona manapaka ny resaka ifanaovana aminy mba hahafahany mandray antso amin'ny telefona avy any velany. Ny fanaovana an'izany dia toy ny midika fa ilay olona miresaka aminao dia tsy manandanja no ilay olona izay miantso anao an-telefona. Na tsy marina azy zany indraindray. Raha tena antso maika ilay izy dia hanohy iantso anao ihany foana ange ilay olona ambara-pandrainao ny antsony. Azonao raisina ilay antso dia lazao fa mbola miresaka amin'olona vetivety ianao. Tsy maninana izany. Raha tsy maintsy raisina ilay antso dia ataovy
foy de foy ny resaka de fa rahanao ampanajana ny resaka ao milohany andraisanao lay antso an-telefona. Azonao atao ohatra ny miteny tsotra hoe mialatsiny tompoko fa antso tsy maintsy raisiko izy ity. Raha azo atao moa ny mangataka amin'ilay olona miantso mba hamerina miantso afaka minitra na ora iray mihitsy de tsara kokoa zay. Raha mitondra fiara ianao ka misy olona miantso de lazao azy fa mitondra fiara ianao ka tsy afaka mandray antso aloha. Fahalalam-pomba tsotra izany satria fady ho an'ny olona mitondra fiara ny miresaka telefona na iza izy na iza. Efa niteraka loza matsiravina marobe maneran-tany zany. Matetika moa de ireo efa matoko tena amin'ny fitondrana fiara ny tratra ny loza tsy ampozina mihitsy. Mazava loatra fa manandanja koa lay olona miantso anao. Azo atao tsara ny mametraka afatram-bava na antsoratra ho an'ilay olona iresahana nefa tsy afaka nandray anao na tsy azonao raisina. Zany hoe raha tsy mitondra fiara ianao no afaka manao an'izany fa tsy afaka manao an'izany ianao raha mbola mitondra fiara. Zao kosa nefa rehefa afaka miantso ianao dia fahalalam-pomba tsotra ny miantso an'ilay olona aingana arak'izay azo atao, indrindra raha nametraka afatra atao amin'ny telefona na ny findainao lay olona. Mipetraka foana lay lalàna volamena amin'ny fifandraisany. Zay tsy tia ny hafa atao aminao dia aza atao aminy ary zay tianao atao ny hafa aminao dia mba ataovy aminy kosa arak'izany. Tsotra zany ary mety amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ampianaro amin'ny alalan'ny fanomezana ohatra omenao ireo tsy mbola mahay miaina amin'izany lalàna volamena izany. Tsy voatery ho raisina avokoa koa nefa ny antso rehetra ary azonao ataony tsy mandray raha mbola tsy fotoana mety andraisana lay antso na rehefa hitanao misoratra eo amin'ny telefona fa olona mpanao tokambarotra ohatra no miantso anao indrindrandrindra ka tsy tianao raisina. Na dia antso mety mahasorenanao aza ny antso mikasika ny tokambarotra dia azonao atao ny mangataka amin'ny ampanajana mba hanaisitra ny anaranao ao amin'ny lisitry ny olona fiantsony na mangataka azy ampahalemem-panahy mba tsy hanelingelenany ianao intsony. Raha misy olona miteniteny foana na manadalanao dia inona indray ny atao tsy hiverenan'izany intsony ary. Ireo kompania mpiandraikitra ny antso telefona dia tena afaka manampy ianao mba tsy handraisanao an'ireny antso ireny intsony raha tianao ny manao an'izany. Misy raha teo moa ny option na lay fomba ahafanao manao an'izany ao anatin'ny findainao iny. Ankoatran'izay milohan'ny antsonao dia saintsainy momba n'ilay olona zay tianao antsoina. Anontany io ny tenanao hoe fotoana mety antsona azy ve zao sao dia mbola misakafo na matory izy ka tsy te ho elingelenina. Saintsaino zavatra olazainao mba tsy handanianao mihoatra n'izay ilaina amin'ilay fotoanan'ilay olona. Ary rehefa miantso ianao dia fahalalam-pomba ny miarahaba sy manontany hoe fotoana mety iresahantsika ny telefona ve zao? Ajantsika eo aloha ny androany fa mbola toizantsika ny tsara ho fantatra mikasika an'izay hoe antso ny telefona izay amin'ny manaraka. Hinona fa misy ho resadresahana andraisana fanapa-kevitra izany fa tsy ho raisinao fahalalana fotsiny fa dia manao mandram-peonao vetivety indray ny namanao Ilion André Mitanjo. Alisson. Anidadany sireo avako izay nafono ny litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo anidadany sireo avako izay nafono ny litranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo iverinao amonjy fodinao ao antranoniray fa iverinao amonjy fodinao ao antranoniray
dianareo asiolamba fotsy ray ny lavarangana raha mbola dianareo andaloe ilainae iverinao raha mbola misy mety fa andaloe ilainae iverinao raha mbola misy mety andalovana indro ny tanàna nireo avana rakodamba fotsy izay tazanina mandainga zay tsy manina ty lehibe andrasana ty zazana ditra nampahorifana fa fity lehibe andrasana ty zazana ditra nampahorifana AWR feon'ny fanantenana watsika olombeloni zao afatr'izao nandaolo ny otanatao enoy ny fitaraina nara sitrakareo raha sitrakareo modia mizao sandatsaniray manolotra fiainana mandrakizay de modia mizao fa miandrimiray manolotra fiainana mandrakizay manolotra fiainana mandrakizay anidadaneny sireo avako izay nafono ny ditra natao maniry ny verinao raha sitrakareo raha sitrakareo AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana isaorana ny raintsika ny an-danitra mbola mamela antsika ho tafahoana amin'izao fotoana andalianantsika ny tenin'izao miaraka aminao ety ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy ny amin'ny tantaran'i jakoba no nianarantsika nandritra ny andro vitsivitsy ary ho faranantsika an'io izany fianaran'izany andeha aloha irahana mamerina ny andinina atao tsenjery dia ny genesis toko 2 andininy 7 genesis toko 2 andininy 7 ary ho indray izy tsy atao hoe jakoba intsony ianao fa israely satria efa nitolona tamin'andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahiry nanoratra mikasika an'i jakoba sy ny lesona ara-panavy amin'ny tantarany ilay mpanoratra kristianina Ellen White andeovaka isika ny teniny ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe patriarika sy mpaminany takila fa 7:20 ka hatramin'ny fa 5:20 hoy izy tandinto ny fitsapana izay tsy maintsy holalovan'ny vahoaka an'Andriamanitra aloha kely ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroany ny alitebiteby sy fenoady no lalovan'i Jakoba ho toy izany koa ny anjohon'ny olon'Andriamanitra eo amin'ny ady fara ny fanaovany amin'ny ratsy izy atoetra ny finoany sy ny faharetany ary ny fatokiny amin'ny heriny hanafaka azy ireny Andriamanitra isatana kosa indray dia ezaka ampiororo azy noho ny fampiheverany azy fa tsy laitra-panafody ny toe-javatra mahazo azy sady lehibe sy ratsy loatra ny elony ka tsy azo avela ho mafy dia mafy ny fahatserovany sy fampiana ka ho safotra tsindraindray ny fanantenany noho ny fahatserovany famotrapon'Andriamanitra tsy manapetra nefa
sy noho ny fibebahany marina dia hitaky ny teny fikasana natao tamin'ny alalan'i Kristy ho an'ny mpanota mibebaka izy. Tsy ho valiana miaraka amin'izay ny fivavahany. Ny finoana nefa tsy hiena fa hifikitra amin'Andriamanitra amin'ny fanahiny rehetra izy ka hiteny toan'i Jakoba hoe tsy havelako andeha ianao raha tsy tahianao aho. Dia izao ny toy ny tenin'ny Ellen White. Ny tantaran'i Jakoba dia maneho amintsika koa fa tsy mandaha izay manatona azy amin'ny fiovam-po marin'Andriamanitra na dia efa nizotra teo amin'ny lalan'ny faratsiana aza izany olona izany. Tamin'ny fiantorahany teo amin'Andriamanitra feno fitokiana toy ny zaza no nazahoan'i Jakoba izay tsy azony tamin'ny herin'ny tenany. Nampianarin'Andriamanitra azy fa ny heriny sy ny fahasoavan'ny lanitra ihany no afaka nome azy ny fitahiana amantsodrano ny reniny fanahiny. Ho toy izany koa ny amin'ireo izay ho velona amin'ny andro farany. Rehefa voadidin-doza izy, rehefa tsaroany fanahiny nikaikitry ny famoizam-po, dia tsy tokony hientehitra afa-tsy amin'ilay fanatitra mahavonjy na terina tao Kalvari izy. Isika dia tsy mahay manao na inona ho an'ny tenantsika. Andeha ho songantsika mba ho saintsaina reto hevi-dehibe reto ho famaranana ny fianarana nataontsika. Miariary amin'ny fiainan'i Jakoba sy ny fianakaviany fa miasa ao amin'ny fahalemen'ny olombelona ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mivadika na manova ny teny fikasana izy na dia tsy mahatoky azy ny olombelona. Indraindray ny Baiboly dia mitantara antsipirian-javatra mahamenatra kasika amin'ny fiainan'ny olona maro vao resaka ao. Inona ireny no anton'izany? Milaza amintsika ireny fitantarana ireny fa tena zava-boary simba ny fahotana sika nefa tsy foin'Andriamanitra fa tadiaviny hatrany amin'ny faravody lavaky ny fahadalàna. Azonao antoka ve fa efa tsy manana sampitsony ianao? Ilaintsika ny mamantatra lalina ny fiainam-panahintsika amin'izao andro farany izao satria mety hanana endrika tsy ampoizina ny sampy. Jereo ohatra ny ilazan'ny Paoly azy ao amin'ny Filipianina 4:7-7. Filipianina 4:7-7. Fa maro no mandeha izay efa nilazaiko taminareo amin'ny fotoamanina koa ankehitriny fa fahavalony azy fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andremaniny, ny famenarany no voninahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Aokary isika ho mailo, so sanatria isika ihany no sampitsika. Andeha ho farana antsika mivavaka izao fianarana izao. Rainay izay any an-danitro, tsapanay tamin'ny fianarana ny tantaran'i Jakoba fa malemy tokoa izay olombelona nefa tsy afoinao fa te hiara-miasa aminay hatrany ianao. Atao votsapanay mandrakarivo izany halalin'ny fitiavanao izany ka mba handresy lahatra anay hiala amin'ny fahalemena sy ny fahotanay. Ampio koa izay ho mpiara-miasa aminao anafaingana ny teny fikasana ny amin'ny virenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Engany mbola ho tafahoana indray isika hiara hianatra lesona hafa indray amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny tompo. Kalembandretsikivy no niara-nianatra taminao. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.